Halleluja. Mbola faly miaraba asika ndray nitenako am'izao fotoana zao ary manonona ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika zanak'Andriamanitra mahatoky rehetra ary ny fiadanan'i Jesosy ane isam-batan'olona, isa tokantrano, isa akohonana am'izao fotoana zao tonononika amin'ny anaran'i Jesosy. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra indray nitenako mbola ahafahako manompo anazy miaraka amintsika eto indray androany. Izy ny antso, izy ny safidy ary makasitraka ny mpanompony koa izay mbola manome atsehatra, manome fatokisana ahafahako mivelatra amin'ny asa fanompoana ato amin'ny ministera essai izay nampitondrain'Andriamanitra an'izy ireo dia Docteur Rina Mivady zany. Tainy tompo manokana tompoko ianareo mianakavy. Halleluja. Eto moa dia ety am-piandohana aralasy anabavy dia efa mampanantena asika sahady fa amangy antsika indray Andriamanitra. Ny teny faminaniana izay navoaka an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony ato amin'ity fiangonana ity dia ny fatokina. Ny fatokina an'Andriamanitra. Ralasy anabavy, Andriamanitra dia mila olona matoky, mila olona mahay miara-miasa aminy, matoky rehefa irahany, tsy mivadibadiky. Ralasy anabavy, mino fa ianao natsoin'Andriamanitra io androany dia olona mahatoky ianao. Eny, olona ho volavolain'Andriamanitra mifatokisana ianao satria izy ny antso anao dia izy ny aniraka anao ary izy ampamokatra be ianao. Partageo ny live-sika fa misy afatra foy ho antsika tsirairay indray androany ary mino fa ovangin'Andriamanitra amin'izany koa ny olona be dia be amin'ny alalako, amin'ny alalanao izay mipartage n'ity live ity. Alohantsika hivavaka dia hamaky tenin'Andriamanitra asika. Ny lohatenintsika moa androany ralasy anabavy dia ny antso sy ny iraka. Ny antso sy ny iraka. Ralasy anabavy, be dia be ny olona antsoin'Andriamanitra, be dia be ny olona irahan'Andriamanitra, fa ny olona mazoto irahan'Andriamanitra sy manaiky ny antson'Andriamanitra dia hamokatra be zany olona zany. Ary mino fa ianao mijery an'ity live ity, ianao miaino an'ity live ity dia anatik'isan'izany. Hamokatra be ianao, ho tahina be ianao amin'ity tany ity, satria isika dia efa mino an'i Jesosy Kristy izay miandrandra hiakatra any an-danitra any amin'ny paradisy. Fa kosa tsara irahan'Andriamanitra amin'ity tany ity ianao dia mila tahin'Andriamanitra ianao, mila ambin'Andriamanitra ianao, tiany mihitsy ianao ambininy, tiany mihitsy ianao ho tahina, ho zay vao miakatra any an-danitra any. Ary tsy vitan'izany ralasy anabavy fa ataony fitahiny hafa ianao ary ataony solom-bavany ianao. Andao ary sika hamaky tenin'Andriamanitra mialohantsika hivavaky amin'ny anaran'i Jesosy. Vaky isika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jaona toko fa 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo, ka nanendra anareo mba andeha asia mo ary mba areta ny vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Halleluja. Zany tenin'Andriamanitra ralasy anabavy izay ny efa nolazaiko tamin'ny voalohany teo hoe Andriamanitra misy nifidy antsika, indrindrandrindra ho an'izay zanak'Andriamanitra izay efa nifidy an'i Jesosy. Nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy, tadidia izy ralasy anabavy fa avy amin'Andriamanitra io. Fa tiany fotsiny ianao anaiky azy, tiany ianao ho confirmenao amin'ny vavanao zany hoe raisiko tompo sy mpamonjy ny fiainako Jesosy, fa Jesosy misy nifidy ianao ho ao amin'ny fanjakana. Ary izy eto, izy nifidy dia izy ny naniraky, izy zany aniraka atsika ary tsy vitan'izany izy ny ten'Andriamanitra hampamokatra izy, ka zay angatantsika dia ho azo daholo. Halleluja. Za aloha dia faly be amin'ity tenin'Andriamanitra ity eto moa dia misidika sahady ho an'ny olona na itsika natsoin'Andriamanitra. Matetika rehefa misy antso, be dia be mantsy ny antso iantsoan'Andriamanitra atsika. Indraindray rehefa tonga ny fotoana
iantsoan'Andriamanitra amina toerana anankiray na amina iraka anankiray dia be deaibe ny mandaha raha lasy anabavy, be deaibe ny mandaha satria tsy araka ny eritrerety ny zavatra miseho. Ohatra tamin'ny taondasa izy tamin'ny 2020 dia mbola niasa izy, nanao an'izao zavatra marobe zao izy, fa tonga tampoka antson'Andriamanitra ifindrana toerana na ifindrana asa na antso amin'ny fiangonana misy ara andeha hitory-teny, dia eo izy indraindray misy mandaha. Fa zao tiako mihitsy ianao tsy le mandaha mihitsy ny ianao androany, ary ho resansika eto ny vokatry ny tsy mandaha rehefa misy antso ary mandeha rehefa misy iraky, dia misy vokatra goavana be zany. Ary resako ty mialoha izy raha lasy anabavy any, tahaka an'iza moa zany, tahaka ny Davida rehefa natsoina ho mpanjaka, anompo vahoaka, indrindrandrindra moa zany anompo an'Andriamanitra, hitaha vahoaka, amozo vahoaka, dia tsy nandaha izy, na dia teo amina toerana sarotra ary, na dia eo amin'ny toerana misy anazy ary hoe ary ampiandrondra izy atsoina ho atao mpanjaka, tsy nandaha izy satria fantatry ny loatra fa raha Andriamanitra no miantso azy dia ny herin'Andriamanitra ny eo aminy. Na dia tsy nianatra ary izy, na dia tsy nandalo ekôly be deaibe ary izy, fa vonina izy hianatra ampirenjany antso zany, vonina izy akatoan'Andriamanitra fotsiny, dia izay ny mampandrehitra azy. Dia ina ny tantaran'i Davida raha lasy anabavy? Namokatra izy, izay mpanompon'Andriamanitra rehetra tsy nandaha antso, tsy nandaha iraky, namokatra zany. Vakeo anie ny Baiboly mamokatra zany, fa izay nandaha, izay tsy nakatoa, dia nisy tsy famokarana atao raha lasy anabavy, milentika ny fiainany. Alleluia. Amaky ten'Andriamanitra anankiray isika dia hivavaka isika. Vaky isika ity tenin'Andriamanitra anankiray ity ato amin'ny Tesaloniana voalohany toko faefatra andiny fafito ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra: fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalitoana fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandaha dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra, izay manome anareo ny fanahiny masina. Alleluia. Jereo tsara zany raha lasy anabavy izay mandaho izy dia tsy olona ny laviny fa Andriamanitra, izay manome anareo ny fanahy masina. Matetika masy raha lasy anabavy rehefa irahana ianao na mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana misy ianao, dia indraindray ianao misy fandanana raha tena amina fotoana sarotra na somary mafimafy mety sarosarotra aminao ny iraka mpanaovina anao, dia mandaha ianao. Zany tenen'Andriamanitra eto hoe tsy olona ane ny lavinareo amin'io fa Andriamanitra, izy ilay manome le fanahy masina, izay fanahy masina atsatsoitsika isan'andro san'andro, fanahy masina feno hera, fanahy masina tarito ka rehefa tonga ao amin'izay ny fanahy masina miteny amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra na amin'ny alalana fomba maro, dia indraindray isika mandaha. Rehefa amina sehatra somary mafimafy na toerana somary sarosarotra, dia mandaha isika. Mihina fa tsy ianao zany, eny na dia nandaha ary ianao fa amin'ity androandroany ity dia hovangin'Andriamanitra ianao, ka andao sika hivavaka amin'izao fotoana zao alohan'ny hanohizasika ny fotoana fianao ilay lehilahy matoka atsoin'Andriamanitra, ianao ilay vehivavy matoka atsoin'Andriamanitra, ampamokatra be anao izy androany. Andao ary sika hivavaka. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra tsy mankalaza anao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao mbola ahafahana indray hiay ny teninao eto androany, ahafahana indray hanatrika ny fanatrehanao. Raiky sara indrindra Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra be fahasoavana ianao. Misaotra tompony amin'ny antsoanao ny zanakao amin'izao fivoriana zao, amin'izao live zao, amin'ity teninao mahagaga ty indray androany. Mihina fa zay tonga eto dia natsoinao ary ho ampamokarinao izy ireo Andriamanitra. Tompo aoka feno
noho ny fananao masina zay aoka ny fananao masina hitaridalana iaino ary akatozay teneninao eto androany. Efa nataonao teo ny teninao, efa nampianonao anay ny teninao. Jesosy malalo, aoka tena anjaka aminay tanteraka ny hery ny fananao masina androany. Ary Tompo, ho anay rehetrarehetra nanao fahadisoana taminao talohany zao vavaka zao, dia eto amin'ny zorony banga Andriamanitro mangataka famindrapo. Manaiky fa diso zahay, fa mangataka koa zay sa famindrapo. Te ahitanao zahay Andriamanitro, na amin'ny toriteny, eny, na amin'ny fampaherezana, na amin'ny vavaka, na amin'ny fiderana. Te ahitanao zay Dada. Amin'izao fotoana zao Tompo, mamelany zanakao tsirairay. Mamindrafo aminay ianao mba tsy hisy efitra ny amintsika Tompo ary apetraka ampelantananao feno momba anay manontolo ny sainay, ny fananay anjakao Andriamanitro, ary raiso Andriamanitro ho zanakao hatrany zahay, raiso menao fatokisana hatrany zahay, ary zahay koa dia mandray anao hatrany Andriamanitra ho mpamonjinay Andriamanitray ento mpanjakanay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa mahasahy zahay Andriamanitro isan'andro satria nomenao anay zany ny fahefanany amin'ny anaranao, ny fahefanany amin'ny teninao, ary efa miteny ny anaranao zahay dia mandoalika daholo ny zavatra rehetra. Tonononika Andriamanitro ninina blocage amin'ity fotoana ty Tompo dia ambarako Andriamanitro noho ny mahazanakao dia tsy anankely, tsy anapahefana amin'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra zany. Ninina fanelingelena ataony fahavalo ana amin'ny tokatrano tsirairay ana amin'ny toera misy anazy any, ambarako fa tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ambarako kosa amin'izao fotoana zao ny zanak'Andriamanitra miaino, ny zanak'Andriamanitra manaraka an'ity live ity dia amokatra be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen, amen. Itoy ny fotoana rahalasy bavy ka andao sika anaraka hira ary tsy vita anaraka ihany fa hiaraka hideran'Andriamanitra isika, hiaraka andisika, hiaraka akalazan'Andriamanitra isika. Tadidizy rahalasy bavy fa ny fotoana tahaka zao dia sarobidy, sikisendrasendra ho anao natsoin'Andriamanitra, na mangetaeta antsin'Andriamanitra, na efa nirahana koa ianao, mety nandany irahana, mety hoe nanda antsy koa ianao, misy afatra foy ho anao satria tianao Andriamanitra. Andao ara hiaraka hideran'Andriamanitra isika amin'izao fotoana zao. Like
Alleluia. Mina fa niaraka nanditsika nideran'Andriamanitra teo nakalaza an'Andriamanitra. Misy tsemboka misy mandiha an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao ary tononoka amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tsemboka misy ny devoly ny fahavalo anenjika ianao fa tsy hahatratranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ambarako amin'izao sekonda zao anefa fa fahasoavana ny anenjika ianao, fitahinana ny anenjika ianao, fanambinana ny anenjika ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen, amen. Anjaranao zany, anjaranao zany. Rahalahy sy anabavy, araka nefa nolazaina tery am-piandohana hoe ity lohateny ity dia ny iraka sy ny antso. Efa nazavaina tena amboalohany hoe ny olona manaiky irana sy manaiky ny antso dia mamokatra zany olona zany, mamokatra be. Efa noresana teto Davida mpanompon'Andriamanitra maro samihafa ary mbola amafisoka ihany fa ho an'izay manaiky antson'Andriamanitra, ho an'izay manaiky iraka an'Andriamanitra raha lasy anabavy dia amokatra be zany. Mino fa enao io zany, mino hafa enao io zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa noresaka teo hoe vakeo ny Baiboly fa misy famokarana be ho an'izany mpanompon'Andriamanitra zany. Fa eto kosa aloha dia tsy maintsy ho lazaiko eto ihany satria indraindray isika variana ny zanak'Andriamanitra. Misy fotoana mantsy efa manompo an'Andriamanitra tsika, efa midera an'Andriamanitra, efa mivavaka tsika, dia misy antso ataon'Andriamanitra hafa ndray dia eo tsika mbola taitra ndray, mbola misy mandahany. Rahalahy sy anabavy, indraindray tsika tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra, tsy mihaino tsara ny feon'Andriamanitra, ka anika be deaibe ny lavo. Rahalahy sy anabavy, be deaibe ny mitsororoka ambany makany ambany ny fiainana. Tiako tantaraina aminao ity fiainana mpanompon'Andriamanitra anankiray ity, izay efa manompo an'Andriamanitra izy io tao amin'ny Israely, dia i Jona ny anarany. Izy ity dia natsoin'Andriamanitra irana any Ninive. Andriamanitra mivantana zao mihitsy ny antso azy rahalahy sy anabavy. Tsy hitsaranao akory ny antony nanaovana an'izao live zao.
na hoe itsikeranao sanatry tsya tsy zay fa mangean'Andriamanitra asianao ty teny androany ty. Ny tantarany Jona lasy anabavy dia natsoin'Andriamanitra izy aitsika zany tantara zany. Irana ny Ninive fa nanda izy. Ina moa no tiako lazaina anao amin'izany a? Tiako mba hampahafantarina antsika ny vokatra, ny vokadrasiny mandany antso sy lignirak'Andriamanitra. Vakiko ny ten'Andriamanitra, vakisika ihany ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Jona toko 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky Amita ny tenin'i Jehovah nanao hoe mitsangana makanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary miantsoany amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eto anatreko ny faharatsiany. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah, ary nihidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy, dia nandoa ny karamany ka niondrana tamin'ny hiara-mandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy, hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery tena ambonin'ny ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo, dia raiky tahotra ny matilo, ka samy nitaraina tamin'ny andriamaniny avy, sady naria ny tany anaty ranomasina ny zavatra tao atsambo mba ampahatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo, ka nandry reniko ny torimaso, dia nakao amin'ny kapiteny tsambo ka nanao taminy hoe endre ity ianao reniky ny torimaso foana eto, mitsangana ka atsoiny Andriamanitra ao, fa angamba hevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Tsy ho vakiko hatramin'ny farany tenin'Andriamanitra fa afaka vakitsika ny tantarany Jona tao anatin'izay, ary ny fifinaniny taty aoriana sy izay resaky ny tamin'Andriamanitra aorian'izao action zao. Jereo tsara raha lasy anabavy ny nampiavaky ny olona anankiray izay mandany antson'Andriamanitra sy ny tsy mandany ny antson'Andriamanitra dia tahaka izao. Jereo Jona zao dia nilaza misy ny tenin'Andriamanitra fa ny amletika ny fiainany. Voalohany teto zao rehefa natsoina izy ka nanda, dia voalohany izy nanao sesitany, zany hoe voaroaka tao amin'ny tany misy azy izy misy ara nanao sesitany mitsoka, zany hoe misy sesitany, fanahany sesitany ao anatiny tsy fakatoavana an'Andriamanitra, tsy fanekena ny irak'Andriamanitra. Faharoa manaraka an'izany lasa izy mitsoka any amin'izao tontolo zao, tany amin'ny sambo izy. Jereo tsara maha amin'izao tontolo zao anazy, ny olona tao araka ny ten'Andriamanitra teo dia samy nanana ny andriamaniny, samy nanana ny andriamaniny, fa tsy le Andriamanitra tompointsika io, tompoiny Jona io no Andriamanitra tompoin'izy ireo. Zany hoe nitsoka tany amin'izao tontolo zao izy. Jereo tsara rasanabavy fa ny anletika ny fiainany, nandefa rivotra indray Andriamanitra na dia tana ary izy. Ary izy ny voalazan'ny Baiboly, lasa izy nandeha natory nidina tao ambany sambo, zany hoe mbola nidina indray ny fiainany, resy tory tao izy. Izay mahatonga atsika manaitra izay matory, izay mahatonga ny olona anankiray rehefa tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy manaiky ny antson'Andriamanitra, dia rendrika izy raha lasy anabavy, to matory zany ny fanana, tsy fatantsony misy fahazambana ao anatiny. Dia jereo afoeziko ny tantara, dia mbola ny amletika ihany fiainany. Taty aoriana araka ny tantara dia niteny Jona hoe za misy ny mahatonga an'izao rivotra zao, satria nanontany ny vahoaka, iza moa ianao? Nanambara Jona raha lasy anabavy. Tao anatin'izany anefa nisy fahampitena tao,
nisy fampitena ho iaho narina ny entana potika ny entana be dehibe nohony tsy fanekena ny antsin'Andriamanitra nohony tsy fanekena ny hirak'Andriamanitra raha lasy anabavy ny misy fampitena fa hozy izy Jona zareo fa mbola ny amin'ny letika ihany hoe atsipazo aho any amin'ny ranomasina zany nisy fanahy zay mahatonga ny olona anankiray hoe misy fanany hoe atsipitsipetsy ny olona manatsipitsipy anao etsy ny olona ohatra ny sy tia lalana etsy ny olona tsy manisy asina anao tsy manisy laza anao satria tsy manaiky ny hirak'Andriamanitra no tsy manaiky ny antson'Andriamanitra ny olona n'izao tontolo izao nanipy anazy tany amin'ny ranomasina zany hoe nisy fanahy tsy firarahina mihitsy tao namely ny Jona tao mafy nahazo anazy raha lasa nabavy fa ny tantara eto dia hoe atelo andro hoe zao misehoany tsy izay ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'io fa tena nizaly mihitsy izy mafy taminy zany raha lasa nabavy après an'izay natsipin'olona izy tany amin'ny ranomasina zareo fa mbola nisy dimension anankiray indray niletika izy tany amin'ny ranomasina tsy vita ny teto tany any raha lasa nabavy izy no mafy ny fiainany no tena niaritra mafy izy fa mbola niletika indray tany amin'ny ranomasina tsy ho lava resaka amin'izany fa azonao ny tian'Andriamanitra ho lazaina ho anao izay natsoin'Andriamanitra ho anao ny rana nefa nandara lasa nabavy mamangy anao Andriamanitra eto jereo tsara nefa ny fitiavan'Andriamanitra jereo ny fitiavan'Andriamanitra matoky ho Andriamanitra sikio izy lay feny fatokina indrindra matoky izy na dia niletika ary na dia efa ho fata ary Jona raha lasa nabavy mbola nanomanany azo androany goavana be mbola namozy ny Jona tena tiatsika io Andriamanitra io zany ny fitiavan'Andriamanitra raha lasa nabavy nanomana azy andrano ihany izy na dia efa niletika ipiry efa nisy dimension efa inenina angamba Jona nitsororoka ny ambany ny fiainany fa zao tsy nahafoy azy Andriamanitra dia mitodika aminao amin'izao raha lasa nabavy na dia efa nisy filetena dimension efa inenina impito ombalo ary ianao tena efa lava efa tena efa ohatrany tsisy famonjena tsony efa tsipitsipin'oletsy efa teny firiny ao aminao efa mangidy ny sofinao sy te haheno ny resaky n'olona tsony na resaka mpanompon'Andriamanitra maro samihafa efa hoe miverena tahaka nataon'ilay olona teto hoe Jona mifoazy ianao so dia mba hiaino antsika Andriamanitra fa ny Andriamanitra ao ny avonjy antsika fa mbola nandafo ana Jona fa zao tian'Andriamanitra izy tahaka ny Jona koa ianao renao nefa nandahantso nandritrizay tsy nanaiky irahana nandritrizay tianao Andriamanitra efa manomana azy andrano famonjena ho anao Andriamanitra jereo fa 3 andro vakitsika io Jona io any amin'ny toko faharoa vakio fa foy moa ny fotoanantsika dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny Jona tao anatin'izany hoe tian'Andriamanitra any amin'ny maizina tany ao izy efa tany amin'ny fikotrinify tany efa tany amin'ny fahafatesany Jona na tsy ary teny ny fitiavan'Andriamanitra dia mbola nanoran'Andriamanitra azy andrany ihany mbola navotan'Andriamanitra ihany tena mifona Andriamanitra mifona raiko tsy anao tsony jereo tsara ny fitiavan'Andriamanitra azy tsapany fa nanaika amin'izay izy na dia efa impito ary na dia efa mihetsotsoroka amin'ny faratsiana ary ny fiainanao amin'izao fotoana zao na dia mandaly ady marary ianao amin'izao fotoana zao efa tsisy hevitra tsony amin'ny eritreritra ao fa efa manomana azy andrano anao Andriamanitra naverin'Andriamanitra tena mitany Jona efa tany amin'ny ranomasina tany amin'ny lalina izy ny farany fa naverin'Andriamanitra izy matoky ho Andriamanitra asika io hoy izy zateo hoe ny volana ato amin'ny fiangonana ity volana ity dia faminaniana ato dia volana fatokina fa Andriamanitra ny matoky voalohany fa zao Andriamanitra dia mila fiara-miasa mila olona izy matoky azy zany hoe
anao miandry an'Andriamanitra fa isika kosa fa izy kosa miandry itsika. Zany hoe mifameno. Mety ianao hoe miandry anazy amin'ny fanasitranana foana, miandry anazy amin'ny valim-bavaka foana, hoe meonzao ataoko dia miandry anao azao, miandry anao amin'ny asako, miandry anao amin'ny zanako. Fa Andriamanitra koa miandry anao raha lahy sy anabavy. Hoy izy ny tena Andriamanitra teo hoe zany ny antso anareo fa tsy anareo ny antso aho, ary irako anareo ary ataoko hamokatra be. Inona ny andrasan'Andriamanitra amin'ny zasy ianao? Rehefa atsoy ny zasy ianao dia miandry anao Andriamanitra hoe anaiky. Rehefa irany zasy ianao, miandry anao Andriamanitra hoe anaiky. Rehefa mpamokarina kosa zasy ianao, miandry antsika Andriamanitra anaiky zany vokatra zany. Raha lahy sy anabavy ho tahaka ny Davida ny ianao, ka anaiky zay antsy nampiatsony azy na dia ady tamin'ny Goliata ary. Tahaka zany mantsy io an'ny Jona io, ny an'ny Davida ato ady amin'ny Goliata, lehilahy ngeza be tamin'izany fotoana zany, avo be, mahay miady, tsy haiko angamana karate na inona hainy daholo io kung fu rehetrarehetra io raha ohatra ka zay resaka amin'ny film amin'izao fotoana zao. Fa mihoatra n'izany io lehilahy miaraka amin'ny sabatra sady glaty be. Fa i Davida kely, fa tsy nandara lahy sy nandara nabavy i Davidy, fa naomby izy, nandresy izy. Fa i Jona kosa nanda izy aloha, fa nanda ady maro, avy eo vao nanaiky. Fa misy karazana roa zany tsika. Engana anie, ianao zay mbola misy antson'Andriamanitra dia anao tahaka ny Davida ianao. Ary ianao efa natsoin'Andriamanitra fa nanda, fa mbola tian'Andriamanitra anao tahaka ny Jona. Na dia fa any anaty lavaka, anaty lalilala ianao mbola tian'Andriamanitra nalefa ny tetỳ tany ianao irahany tahaka ny Jona. Mbola ho velona eto tany, mbola hampanjakany, mbola hitondra ny teniny, hitondra fahombiazana. Mitsangana ianao, mifoazy ianao, fa tianao Andriamanitra. Raha lahy sy anabavy mihina fa tonga aminao ny hafatra, mampiverinao Andriamanitra, mampiomana anao zay manana antso Andriamanitra, ary ianao efa mangetaeta, miomany, na iza ny raha an'Andriamanitra anao, mila anao mahatoky Andriamanitra, mahatoky azy, tsy matahotra, na fahoriana, na fahantrana, na hanoanana, na fahafatesana, matokia fotsiny an'Andriamanitra. Dia ahomby zasy ianao, ho mpandresa. Raha lahy sy anabavy mihina fa rehefa matoky an'Andriamanitra tahaka izany ny olona anankiray, tahaka an'ireo mpanompon'ireo, dia izy fahombiazana eto amin'ity tany ity. Iza moa raha lahy sy anabavy tsy mitady fahombiazana? Iza ny tsy mitady vokatra eto amin'ity tany ity? Na kristiana izy na tsy kristiana dia mitady vokatra, mitady fahombiazana, mitady fandresena, na amin'ny ara-panahy zany, na amin'ny ara-tsaina, ara-pahasalamana zany, na amin'ny ara-materiel, ara-bola, amin'ny akona, mitady fandresena. Lainga no miteny eto hoe matetika matsy hoe iriraina foana ny kristiana rehefa manan-karena, rehefa miteny resaka ara-bola, miteny resaka fananana. Izany olona zany dia tiako mihitsy raha maheno an'izao fampaherezana zao amangy ianao any Andriamanitra. Fa mila vola ianao, mila mpandresy ianao, mila hery ianao, mila fahasalamana ianao, ny zavatra rehetra ilainao ahomby amin'ity tany ity. Ivavaka isika amin'izao fotoana zao, ary ivavaka ho anao antsoin'Andriamanitra, ary ho anao efa natsoin'Andriamanitra fa nanda, ivavaka ho anao fa mino fa ny fanahy masina dia ikasika atsika dia mba ho tahaka ny Davida ny aitsika, ho tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra reo ny aitsika, ka tsy handa satria ny herin'Andriamanitra miaraka amintsika, ny fananan'Andriamanitra, ny momba anazy manontolo miaraka amintsika. Maherin'Andriamanitra asika, manan-karena izy, mana fitaovana izy ny fanjakana tsara indrindra raha lahy sy anabavy fahaza matahotra ianao. Andao ary ivavaka isika amin'izao fotoana zao, misaoranao an'Andriamanitra fa izaho ivavako anao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao Tompo any amin'ny fahatsaranao satria lehibe loatra ianao. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fampaherezana, ary mivavaka amin'izao fotoana zao Andriamanitra, ho an'ny olona izay efa nirahanao nefa nandahy, ho an'ny olona efa natsoinao nefa nandahy, vangio izy amin'izao fotoana zao
zao Andriamanitra na dia efa mitsororoka miambana amin'ny fiainany tompo aoka tsangandray andrao aza andrano izy andrao izy Andriamanitra aza andrano goavana be anavitra azy tahaka nataonao tamindreo na dia natsipinao tery amin'ny tany izy na lefanao miverina amin'ny tany indray izy mbola irahanao mbola ampamokarinao mbola hitondra ny feonao Jesosy malalo mivavaka aoka sokafo ny masompanana amin'izao fotoana zao atakatry ny herinao atakatry ny fahalebiazanao niza matahotra niza miaya niza feno tebotebo amin'izao fotoana zao Andriamanitra aoka isaraka izany fanahy zany isaraka an'izany fanahy zany izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Haleluya. Tompony olona homaninao kosa Andriamanitra izay irahanao aoka izy Andriamanitra omenao fanahiny Davida amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanahiny Davida nanay kosorana nanay kirana nanay kizy Andriamanitra niantsonao ary napamokatra olona be deaibe nanavitra ny Israely eny Andriamanitra ary nitahinao izy nipetraka ao amin'ny fanjakana misaotra tompo makalazanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen, amen, amen. Manonona an'izany aminao ianao ilay olona matoky ary akasitrana Andriamanitra tahaka ny Davida izay irany atsoiny anao ny asany iady sady hinana kosa satria matoa mamokatra dia misy fihinanana ao raha lasy anabavy dia tiako anao hofala amin'izany tiako anao na dia misy ady dia mandehana foana na dia aiza ny andran'Andriamanitra anao mandehana foana fa Andriamanitra io ny tompony ny zavatra rehetra fa mijery anao fotsiny izay anaiky ve izy sa tsy anaiky na amin'ny alalan'ny mpanompony zany na amin'ny alalan'ny teniny zany raha lasy anabavy mandehana amokatra anao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen, amen, amen. Andao arasika hiaraka andihy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity hira anankiray ity. Falsravu izay riray miara manandratra ny feonay irano entinay mioby anao tera sy laza mandraky izay falsravu izay riray miara manandratra ny feonay irano entinay mioby anao tera sy laza mandraky izay terano atolotra irano entinay miterana mivoninay taoriray ankalazainay mandraky izay ao aminao no mampiadananay ka miramirana ny fosiny sainay eo aminao no mampifaly anay ka misaorana no atolotray ao aminao no mampiadananay ka miramirana ny fosiny sainay eo aminao no mampifaly anay ka misaorana no atolotray erano atolotray irano entinay miteranao ny voninay taoriray ankalazainay mandraky izay falsravu izay riray miara manandratra ny feonay irano entinay mioby anao tera sy laza mandraky izay tera sy laza mandraky izay tera sy laza mandraky izay. Haleluya. Mina fa miramirana daholo sika zao mivoaka mpandresy tahaka ny Davida eny nivoaka mpandresy ihany koa tahaka ny Jona. Hoy izy za teo satria amarana ny fotoana sika zao
ny teny mahasamihafa ny manaiky sy makatò izay antso sy izay irana teo fa eto ampamaranana dia ianao tokoa ny no tahaka ny Davida, ianao ny tahaka ny Petera, ianao ny tahaka ny Saoly, namokatra be daholo reo rahalasana bavy, namokatra tamin'ny ara-panahy ary mamokatra amin'ny ara-materiala ihany koa rahalasana bavy atsipika tiana aloha le izy satria matetika teneniko zany zavatra zany za taloha dia be deabe ny zavatra sy takatroko amin'ny antson'Andriamanitra, be deabe ny zavatra sy takatroko amin'ny anompon'Andriamanitra, amin'ny hiraka amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Fa ankehitriny kosa dia mizara aminao satria mba nahazo na dia everiko fa mbola sombosombony ihany ary fa hitako ny famokarako mamokatra rahalasana bavy, satria zany ny zavatra takatriko tao hoe kay ty fanjakana miantso anaty kay fanjakana tsara indrindra, fanjakana ny materialany dia be mihoatra ny an'izao tontolo zao, ny fanjakana manana materialina, manana fitaovana ampiadiana mahery indrindra, matanjaka indrindra, miantso ahy izy dia tsy maintsy izy ihany ny amatsy ahy, miantso ahy izy ka haniraka dia manaiky ahy. Mino koa fa tahaka an'izany ianao takara ny rahalasana bavy le fanjakana an'Andriamanitra zany izy ilay Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra, izy ilay mpanjaka ny mpanjaka rehetra, président rahalasana bavy, izy ilay mandidy ny fahefana rehetra na rivotra na fahasalamana na volamena na anazy daholo, izy mandidy an'ireo rahalasana bavy. Izany io maniraka anao io, araka ny teneniko tamin'ny faraparany teo hoe miandry anao Andriamanitra. Matetika sika foana ny miandry an'Andriamanitra, miandry amin'ny valim-bavaka, miandry amin'ny zavatra maro samihafa, fa zasy anao kosa miandry anao Andriamanitra amin'izao fotoana zao atoky azy ve anao, atoky azy ve anao io ane ilay lehilahy vehivavy mahatoky azy tokoa. Ndao ary sika hisaotra an'Andriamanitra, ametraka an'ity alina ty koa eo ampelantanan'Andriamanitra. Andao ary raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao Andriamanitra ny amin'ny fahatsaranao satria lehibe loatra ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra mahery ianao. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fandaharana androany, misaotra ny amin'ny fitarian'ny fananao masina Andriamanitra, misaotra Tompo satria lehibe loatra ianao Tompo misaotra tamin'ny teninao misaotra tamin'ny fampaherezana ary amin'izao fotoana zao dia apetrako eo amin'ny ampelantananao indray Andriamanitra ny alinanay ambino araka ny teninao Andriamanitra hoe izay matahotra anao dia mitoby aminazy ny anjely, atobio aminay ny anjelinao Andriamanitra androany ary mangataka ny rano Jesosy andrakotra anay tsirairay tsy hisy loza, tsy hisy fahafatesana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, na miasa izy na matory izy na iza misy anazy amin'izao fotoana zao. Misaotra Tompo mankalaza anao satria tsara loatra ianao. Amen, amen, amen. Entoko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ao an-trano Jehova andro lava ianao. Amen, amen. Tain'Andriamanitra manokana ianao rahalasana bavy.